iresaka ihany sika mikasika an'ity vondrona anankiray sady oatra me ihany moa zany tena hoe tafatsangana moa zany ny rafitra anankiray miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna de sady miomeny tena no malahelo hoe reo indray le mpanao politika malagasy tsy niova koa le mpanao politika malagasy ary tsy niova le fomba fanao les mêmes pratiques politiques c'est du mercenariat politique tena fanaovana fikaramananady ara-politika ny fahitana fo mialatsiny za tsy sanatria mivava miteny hoe misarika anareo ankahalany le olona fa za zany vao mijery an'le hoe iza daholo le vondrona le karazana olona mivondrona ndray ao anatin'ity hoe MSA ty de efa mivingivina ny lohako hoe toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes pratiques, exactement les mêmes méthodes ary tsy miova fa le fomba zany tena hoe nitsangana tamin'ny fotoanandro ny mpanohana ny amiral Didier Ratsiraka de nitsangana tamin'ny fotoanandro ny mpanohana ny Marc Ravalomanana de nitsangana indray rehefa tonga ny Teteza Mita ny mpanohana ny Andry Rajoelina de nitsangana indray ny mpanohana ny Rajoelina ary mampianana amin'izao fotoana izao ary le fomba fanao efa hita fa tsy naomby de mbola io ihany tsy misy créativité tsy mba misy innovation tsisy ninina zany hoe tsy mba misy hoe mba manetra ndao le retsy atao fomba ohatran'izao ty zavatra ty fa tsy atao mibaribary be mamenatr'olona tahaka an'ity de nefa mbola io ihany de meo any tena sady meme malahelo zany ndry isika firenena le vahoaka malagasy mihitsy zany mampalahelo sy le firenena hoe de lalaovina ohatran'izao dia le karazana olo reo foana mitady ohatrany hoe zany hoe anao ny manorana sy ny manavandra sy ny andro tsara eto amin'ity firenena ity satria maninona ny mahatonga an'izany asa tokoa na zay le fitenenana nga hoe rehefa mitany jamba de manjaka ny tokamaso ohatran'izany mihitsy le izy satria reo moa zany zao hoe akaikikaiky ny fitondrana de mibahantoerana mibotsombotsiny hoe mandeha manohana an'ity fitondram-panjakana iteny de gaga ny teny rehefa mahita le karazan'olona mitsanganao zany de iza moa zany fa tsy le vondron'olona verivery seza tamin'ny Teteza Mita reny de mbola tsy kaze ao anatin'le fitondrana misy amin'izao fotoana izao dia zaraza mba misy occasion isehoana kely satria efa mamofopofonareo manimora teo manko ny air du temps amin'izao fotoana izao de hoe andao ary ndao ndray fa de mahagaga za aloha mialatsiny tonga ny de tsoroko mazava fa raha reo vondron'olona mitsangana ao anatin'ny MSA reo tsy aharo velively anandrematoa hery Rajaonary Mampianina ary le foto-kevitra entina tsy maresy lahatra tsy hitako hoe hiaro ny safidim-bahoaka ahoana moa zany de hiaro an'le ara-dalàna ina aloha le ara-dalàna arovanareo manina ratsorina hoe miaro an'ny Rajaonary Mampianina de mazava tamin'ny taloha raha mba nisy méritiny ny olona hoe komity miaro amin'ny Marc Ravalomanana tonga de efa personnalisena hoe personifié ny Marc Ravalomanana zay komity zay de ohatran'izay ihany koa le tamin'ny inona moa izy teo komity mitaka ny famerenana ny Marc Ravalomanana de fa mazava zany ange hoe Marc Ravalomanana io fa maninona raha mba manana saika iteny zavatra masika anankiray ako fa maninona raha mba manana fahasahina ara de hoe komity miaro any Rajaonary Mampianina tsisy maharatsy an'izany ange fa aza rebirebena amin'ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna ny mpanara-baovao fa zany safidim-bahoaka zany aloha ialako tsiny aminareo ialako fondro fa azo edikevitra ny ara-dalàna ihany koa azo edikevitra raha l'essence tiandry zareo omena azy fa io editsika hevitra ary mba hitondra ny hevitra manodidina an'izay raha ohatra zao amin'ny teny vahiny no mahafehany ty fihetsika vaovao miainga tsy hoe vaovao hadraiky diso ny teny ty fisehoana vaovao zany fisehoana vaovao nataondreo mpanao politika izay ialana tsiny fa tsy de tena misy lanjany loatra eo amin'ny échiquier politique amin'ny ankapobeny de malaza azy hoe c'est du réchauffé zany hoe fa mangatsika tany efa congelé tany de naverina nafanaina indray en fonction ny fivoaran'ny toedrarafa dia mercenariat politique fikarahamana anady politique la so hoe tanisanarana vitsivitsy fotsiny hitantsika ao anatin'le hoe fantatra zao ao anatin'le izy Ngolo Gilbert Yves Merakotoarson Emile Ratefinanahary Alain Tendrazanary Velo Ramasy Adolphe Organes Rakotomiantarzaka Dolin Rasolso Tutu Lydia zany zao anisan'ny tao anatiny ry vaovao Benjamin Omar Mektoubel Camille zany hoe tsy
tsisy anarana anankiray ka mba hoe tena vaovao ary mba manana crédibilité eo amin'ny sehatra politika izay aloha de fa problème be zany hoe vao miainga zany de fa misy handicap goavana be zay MSA izay de hoe raha le olona hita taratra aloha de tsy vaovao tsy zavatra vaovao zay le hoe c'est du réchauffé tsy mba misy hoe personnalité politique manana crédibilité ao anatiny fa mialatsiny fa na tsy mbola nisedra vahoaka tamina fifidianana na mba niezaka nisedra vahoaka fa aotra isanjato na tany amin'ny faraparany rambony tany na ny tena marina moa sasany mba latsaka aina fa niemitra zay zany le amin'ny ankapobeny ireo vondron'olona izay hita ao anaty le MSA reo normal moa zany ary io le efa nitenentsika foana hoe ka ny HVM ndray nge no initiateur an'le izy normal be le izy raha ohatra ka hoe voajerena hoe ny HVM no tompona andraikitra ao ambadiky satria tsy manana olona nge ny HVM de tsy maintsy maka sy mipimaso an'izay olona en mal de popularité na olona mitady seza na le mialatsiny ako fa ozy izy zao le ozy izy ny gazety mivoaka androany aloha petratsika tsara mihitsiny so ihany fa l'Express de Madagascar koa nampiasa an'le terme ozy ny gazety nivoaka androany hoe le canot de sauvetage des roublards de la politique écarté des rouages du pouvoir zany hoe raha atao amin'ny teny vahiny de hoe io zany nohatrany hoe eritreretiny zareo fa sambo kely mety hanavotana ny zareo indray zareo roublard de la politique mialatsiny fa ratsy be manko le hoe roublard raha dika amin'ny teny malagasy fa tsy hitako zay terme andikana anazy fa de ry zareo inona re zany mety mahadikany hoe roublard io hoe aloha tazomitsika amin'izay roublard izay fa ohatrany hoe ratsy manko le izy raha sanatria ho teneniko amin'ny teny malagasy zay voailiky ny fitondrana de mbola misy manampy ihany koa hoe ry ambanimbany ery hoe les anciens dirigeants nostalgiques du pouvoir tena menatra ny teny menatra vao mijery vao le mbola tsy miditra amin'le fankoritsika fa le endrika ivelany le rafitra le olona mandrafitra an'le MSA fotsiny de fa hoe tsy ho lasa lavitra ty raha mangy ty ko zay les mêmes pratiques les mêmes têtes les mêmes méthodes ary tsy misy hoe zay le teneniko anareo tamin'ny fampidirana teny fampidirana zay nataoko teo tsy mba misy hoe ndao mba hikaroka ndao mba hamorona zavatra vaovao io lohatsika io tsisy créativité tsisy innovation fa de io ihany de izao foana ny atao isaky ny misy fitondrana voazongozony eo amin'ny toerany de mitsangana reo olona reo foana satria mieritreritra rehefa aveo hoe mba ho mena tampony zay fihetsika natao zay mampalahelo le malagasy mihitsy zany satria eritreretina ho bado le malagasy de eritreretina fa mbola anana crédibilité zany reo olona reo ka mbola hoenony le vahoaka malagasy ihany fa zay tena manapirofo mihitsy ny hotrangan-javatra io raha le vondron'olona natao anatin'le MSA de tena manapirofo mazava mihitsy hoe tsy manana olo-kafa nge le HVM tsy manana olona crédible afaka atsangana nge le HVM ary zao nsaka ny teneniko anareo mikasika an'izay za zany aloha mbola tsy miresaka an'le votoata mihitsy ho resantsika eo manko le votoata fa zao ny tenenako anareo jereo nefa tena mitsapatsapa foana le fitondram-panjakany saika anao 14 octobre ary io gazety l'Express de Madagascar fatatsika fa ny tendance l'Express de Madagascar tatoato lasa nanohana tsikelikely ny fitondram-panjakana zany hoe rehefa l'Express de Madagascar no miteny amin'ny sourceny satria misy ao anatin'ny mpiara-miasa amin'ny gazety l'Express de Madagascar akaiky be ny avy eo anivona Ambotsoroatra eo sy ny lapa-panjakana eo de tsika zany tehiteny hoe rehefa l'Express de Madagascar no miteny ay Andriamatoa Rivo Rakotovao ministre mpanjakana misahana ny fanajariana ny tany filohan'ny HVM no initiateur ny hevitry ny 14 octobre izay nisefitra ohatran'le fomba fanao amin'ny fitondrana hoe irosona de emorana de rehefa zay zany ny fatatsika hoe ay mbola Rivo Rakotovao initiateur ny 14 octobre indray mbola mazava be nge fa izy ihany koa zany satria natao anohanana ny HVM nge zany le structure hoe MSA natsangana le rafitra hoe miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna zay le MSA de tsy mahagaga atsika mihitsy satria io manapirofo fa tsy manana olona le fitondrana de tsy maintsy maninona moa zany manao be miray amina olona efa naloam-bahoaka mialatsiny am'le fitenena le hoe naloam-bahoaka de na ianao zany tsy manana lanjany teo amin'ny sehatra politika ary zay daholo amin'ny ankapobeny reo olo reo de mitsapatsapa ary reo tena spécialité ny mivadika isakray reo olona rehetrarehetra tany saiko reo ny tena zava-dehibe rôle mpanohana ny fitondrana teteza mitatra amin'ny farany de zao ndray zany de lasa mivadika makaty
zay le teneniko antsika hoe mercenaria politika mihitsy le sa miala tsiny fa ohatrany hoe masika be le tenenina ary reo olona ireo de magagy tsika mametraka fantanina dikan'izay tsy manjary mihitsy ny zany zay fepetra raisiny le HVM am'le fanohanana n'le fanjakana aza donona ngefa nisy ihany koa le hoe vondrina andeha hanao sarita anankiray zay fantatra mazava fa iaro amin'ny filohan'ny repoblika iaro an'le fitondrana misy am'izao fotoana izao de io sarita io de nisy anarana ny tany saina de nisy olona ny côte nanaovana pimasy hoe aviva nareo mety mba crédible kano tsy nandeha le olona crédible de voatery monsieur Rabat raha ty am'le tsy alehan'ny rehetrarehetra reto le mpanao politika efa tsy de tena manan-danja intsony io am'izay sehatra ny fanaovana politika izay migesticuler fa tsy mahazaka olona raha nazaka olona reo olona ireo efa hafa mihitsy ny fandehany fa le tsy mahazaka olona fa le zay le teneniny gazety zay roublard de la politique écarté des rouages du pouvoir sy ny ancien dirigeant nostalgique de pouvoir zany hoe le mpitady toerana zany ary ny tena lalana atongavany am'le toerana izay tadiavina de nitrangan-javatra ohatran'io satria zany rehefa avy eo rehefa avy mitsangana miaro an'ity fitondram-panjakana ity rehefa avy mitsangana zany manao an'le mission de ho tambazana toerana am'izay rehefa avy eo zay ny antenain'ireo olona ireo inona ny azonao antenena am'izany Ivemira Coutarson zany inona ny azonao antenena am' vaovao Benjamin Emile Ratefinanahary edre Julien Rebouze Organes Rakotomiantarzaka Dolin Rasoloso tsy mbola nazaka olona nge zany tsy nazaka olona zany fa satria sepotra le fanjakana tapina ny do am'le fanjakana de andao atsona zay olona afaka mba mitsangana miaro aloha inona ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna rovanareo eo miala tsiny miala fona manana fahasahiny assume eo le position nareo de hoe miaro any Rajoanary Mampiana tsy maninona nge zany tsy misy problème fa petratsika mazava mihitsiny fa raha ny safidim-bahoaka izany aloha safidim-bahoaka nge nazava nasehony tamin'ny fifidianany ny safidim-bahoaka nasehony tamin'ny fifidianany zany de hoe mbola tsy mila izy aloha satria tsy mbola vonona niverenany zany marika ravalimanany zany eo amin'ny fitondrana zay le safidim-bahoaka ary nasehony tamin'ny alalan'ny fifidianany candidat ny Anne Rajoelina fa tsy ny candidat ny marika ravalimanany zay tamin'ny fifidianana tamin'ny 2013 mazava zany toy ny tafika andrefa tanàna ilay safidim-bahoaka safidim-bahoaka miala tsiny fa par ricochet fotsiny ny tontona ny tany amin'ny Rajoanary Mampiana fa ny safidim-bahoaka aloha de mazava tsy nila ny candidat ny marika ravalimanana ny olona zany inona ny zavatra ataonareo vous n'étiez même pas foutu nanakana ny fidiran'ny marika ravalimanana teto Madagasikara efa tonga eto marika ravalimanana zay vao hitsangana zay iaro ny safidim-bahoaka ohatray satria tsy hitanareo ny anaovana marika ravalimanana am'izao fotoana izao raha niaro ny safidim-bahoaka nareo de nazava nge ny safidim-bahoaka le vahoaka de mazava tsara ny azy hoe non on ne veut pas encore de marika ravalimanana satria mbola tsy sitrana ny fery tamin'izany fandalovany marika ravalimanana teo amin'ny fitondrany zany ka raha ampodinareo marika ravalimanana de tovy mazava aiza ny fitsarana azy zay le safidim-bahoaka zay fa azadinoana ary nampahafantariny vahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianany zay safidiny zay raha nila ny marika ravalimanana raha efa mipardonné ny marika ravalimanana izy raha efa nanadiny ny zavatra nataony marika ravalimanana izy nifidy amin'ny marika ravalimanana izy via Robinson Jean-Louis tamin'iny fifidianana iny fa miala tsiny fa le safidim-bahoaka resahanareo anatin'le fijoroanareo à côté de la plaque mihitsy ny olona zao andana manontany safidim-bahoaka ka zay mihitsy manko le izy andana manao sondage kely fotsiny sondage vetivety kely fotsiny eto Antananarivo sy ny renivohitra le safidim-bahoaka efa nanenina nanohana ny Rajoanary Mampiana zay nge le safidim-bahoaka safidim-bahoaka miala tsiny fa tsy Rajoanary Mampiana intsony am'izao fotoana izao ary ny safidim-bahoaka zany de lako tsiny fa le député maro anisa tamin'ny fifidianana législative le solombavam-bahoaka maro anisa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natao hoe safidim-bahoaka ny ankabeazanareo reo moa tsisy lany tamin'ny fifidianana de tsy mahalala an'izay fa ny safidim-bahoaka maro anisa izay nasehony tamin'ny lalam-panorenana nataony hoe régime parlementaire ty ka rehefa régime parlementaire ty de ny solombavam-bahoaka mifidy ny premier ministre zay natao hoe safidim-bahoaka de zay safidim-bahoaka zay nitsakitsahanareo tao anatiny zany fanaovanareo politika amin'ny sadasada izany
satria tsy navelanareo iteny noravanareo mipitehanareo tena niviny any tamin'ny era-pirenena izay safidy mba hoaka izay hoe amin'ny régime parlementaire de le vahoaka mihitsy no misafidy amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka izay nolaniny tamin'ny fifidianana zay le atao hoe safidy mbahoaka nolaniny tamin'ny fifidianana hifidy an'le premier ministre tsy najainareo zany raha hiaro safidy mbahoaka sy ny ara-dalàna nareo le article 54 aloha edivana voalohany aza ohatrany hoe mifanabarabara ary aza miinsulte ny intelligence an'ny olona manao any malagasy ho bado ka mieritreritra fa zao nareo ny aro safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna de quelle légalité on parle mialatsiny inona aloha le ara-dalàna resahanareo aminay ny ara-dalàna tomboka efa nanomboka tany amin'ny article 54 tsy najainareo ny ara-dalàna efa nanomboka ny article 72 le solombavam-bahoaka mivadibadika nefa tsy nomenareo tsy nataonareo déchéance fa nomenareo pimaso azy aza matahotra fa ny HCC efa ambany fiahitsika eo ambany ao anaty postsika tsisy atahorany nareo le ara-dalàna tsy narovanareo efa hoe tokony atsanganareo na haute cour de justice ary tokony nitaky zany fifidianana be ny tanàna fifidianana sénateur fifidianana conseil provincial conseil régional conseil municipal etc zay ny atao hoe ara-dalàna tsy narovanareo zay ara-dalàna izay ka inona zany le ara-dalàna tianareo resahana eo fa mampalahelo mihitsy le zavatra miseho zany amin'izao fotoana izao satria mahendy moanjo le fanjakana tsisy mpiaro satria fefika tanteraka tao anatin'iny affaire Marc Ravalomanana mal géré iny sahirana ange le fitondram-panjakana ny géré an'le Marc Ravalomanana le fahatongavany Marc Ravalomanana satria naninona raha mba hatrany am-piandohana ny tsy goragora tsy tafiditra teto Marc Ravalomanana tamin'iny fomba nidiran'iny fa izy tafiditra teto moa ny olona rehetra mireklame ampidir eto ary izy de alefaso ny fitsarana sahirana ny fitondram-panjakana tsy afaka tena mbola andeha hitsara azy araka ny takin'ny olona ao anatin'izay safidim-bahoaka izay efa sahirana ihany koa satria matahotra ho voasongozony eo amin'ny seza raha hatrany am-piandohany nareo na iny géré ny problème Marc Ravalomanana tsy tonga tamin'izao fa ny adalanareo ihany na tonga n'izao zava-misy zao de iny fa azakazaka hiarony hoe MSA ary amin'izay c'est du réchauffé ho zany hoe zavatra efa fahita tany amin'ny ny andro ny Didier Ratsiraka de tamin'ny andro Marc Ravalomanana tamin'ny andro professeur Zafel Bere de tamin'ny andro ny Andro Rajoelina de zao indray amin'ny andro ny Rajoana ary mampiana ataonareo tsy misy zavatra miova mihitsy de ohatra n'izay daholo na tamin'ny andro Marc Ravalomanana au moins il a eu le mérite hoe tonga rangady atao hoe Marc Ravalomanana mihitsy ampidirina ao anatin'le anatin'le anarana ohatra n'izay ihany koa le tonga rangady atao hoe Andro Rajoelina mihitsy nampidirina ao anatin'le hoe mapara na ny KMMR fa nareo sady te hiaro ny tsy manana culot diso manko le atao culot fa tsy zay ny tiako teneny fa teteny zavatra ngay manomboka amin'ny CA zany fa tsy sarotra le teny azy eto tsy manana le fahasahina zany andeha hiteny hoe miaro any Rajoanary tsisy problème nge fiarovana any Rajoanary mampiana fa zafitahana amin'ny ara-dalàna sy ny hoe safidim-bahoaka zany ny olona satria tsika mahalala fa savez sélective ny nareo le fiarovana le safidim-bahoaka sy le ara-dalàna ny ara-dalàna metimety aminay ihany ny arovanay metimety aminay le atao hoe ara-dalàna Rajoanary mampiana mipetraka amin'ny fitondrana satria io no mety azahoanay seza rehefa avy eo de iny ny ara-dalàna nareo fa tsy ara-dalàna aminareo le article 54 noir sur blanc mazava be ao anatin'ny constitution tsy narovanareo da iza zao zany vaovao Benjamin idry Julien Reboux ary nivadika tany amin'ny mapara mihitsiny tsy niaro an'le article 54 zay ny ara-dalàna indépendamment inisa na resampy io na Andro Rajoelina io na XYZ io tsy any le problème fa principe hoe misy article 54 atao tokony narovana satria zay aloha no légalité constitutionnelle inona ny ara-dalàna mihoatra an'izay fa ny nareo metimety aminareo de ara-dalàna tsy metimety de arovanareo mitsangana ny MSA ko naninona tsy nisy MSA nitsangana ny aro ny ara-dalàna article 54 article 72 article maro be article 131 article 166 168 et j'en passe ao anatin'io constitution io isaky mihetsika nge ty fitondram-panjakana ty zavatra efa lasa gymnastique sport national ao atsika mihitsy ty mitanisa ny article rehetrarehetra violé tao anatin'io constitution io de inona ny ara-dalàna arovanareo inona raha mitsotra fotsiny hoe miaro an'le fitondrana sangana miaro an'le fitondrana tsisy problème mihitsy zany de amizay tsarain'ny olona eo nareo hoe ka le même tête ndray sy le olona efa mahazatra circuler yariana vaka ozy ny teny vahiny tsy de misy asiana lanjany safidim-bahoaka miala tsiny miala fondro miala saloy fito aminareo
safidim-bahoaka aloha de niainga tamin'ny élection de proximité nataon'ny vahoaka antsona hoe solombavam-bahoaka zay tokony ho nametraka n'izay prime ministre izay teo anivony anty amin'ny era-pirenena. Ary zay safidim-bahoaka izay manery raha tena miaro ny safidim-bahoaka ianareo efa nazava tsara zany ny taonina. Ary raha tena miara-dalàna sy ny safidim-bahoaka de zay manery anareo satria raha ny contexte misy amin'izao fotoana izao manko le nazavaintsika omaly tokony manery an'ireo olona ireo zany iverina amin'izay ara-dalàna izay. De le nitenentsika hoe tokony rava avy hatrany ny gouvernement satria ny HCCI ny teny ange tamin'ny mois de septembre 2014 teo hoe tsy diso 17 septembre angambany izy iny namoaka avy ny HCC hoe ny ty fitondrana misy atsika ty de régime parlementaire ka miainga eny amin'ny anty amin'ny era-pirenena zany ny fanoerana. Amba régime parlementaire sy ny ara-dalàna zany rehefa tsy manana maro anisa intsony ny gouvernement tamin'izao fotoana izao noho ny fialany mouvance ara-valomanana tao anatiny. De noho ny fialany Tsaovato zao efa niala ihany koa sy tendrandraina solony aiky sao de vao niala ihany koa miala HVM ny ao aminareo raha manao hémorragie tsy mijanona nge. De raha ohatra nareo tena iaro ny ara-dalàna tokoa de aza sina fietsaram-bela tsy fa any amin'ny fototra aloha antsona hoe anty amin'ny era-pirenena satria io no ara-dalàna safidim-bahoaka miampy an'izay ara-dalàna izay. De io zany zao tokony logiquement tokony rava le gouvernement satria efa tsy manana maro anisa intsony. Ary zay ny fahita amin'ny régime parlementaire rehetra manerana an'izao tontolo zao. De raha ny tokony ho izy zany rava le gouvernement zao ny occasion amin'ny MSA anareo hoe miaro safidim-bahoaka sy ara-dalàna iverenana amin'ny article 54 tsisy resaka an'izany mihitsy nandray-mbava aza ny fitsanganany zareo. De hita mazava hoe fiarovana le fitondrana misy amin'izao fotoana izao e. Ny aloha mafaly ahy hoe soa ihany aloha fa gazety l'Express de Madagascar ny teny an'ity trangan-javatra ity. Nisy ny KMMR, nisy ny UDRC, nisy ny Mapare. Zany hoe efa fomba fanao mahazatra. Ary le ny akoatran'izay de le nitenenany hoe ho an'ny mpikambana ao anatin'ny MSA angamba ny sasatsasany de io zara raha mba nisy an'io aloha mba nasongadina tena zany e. Mba nasongadim-batany eo zany de hoe io candidat mpanjakana rehefa avy eo na mba manatenatena toerana any amin'ny Sénat na ny anaty gouvernement rehefa misy reo maniman na mba ho candidat d'état amin'izay fifidianana misy eo. Zay nge le izy e. De tena tsy niova ny fomba fanao miala tsiny aminareo aloha fa tsy hitako zay ho rafim-panjakana ho azony tsy hitako zany zay zavatra mety hoe possible ho arovan'ireo olona ireo ka aomby e. Raha le tête mitsoro zany amin'izao fotoana izao ohatra ny tsy hitako voivoy fotsiny misy satria zay ny nanakaramanana zay ny fanarahany zay ny fanarahany tamin'ny fitondrana zany hoe mitsangana miaro azy de zay fa tsy de hitako loatra elako tsiny elako fondro aminareo. Ohatrany hoe tsy de tena ahoana re zany ny filazana azy tsisy crédibilité azo omena azy zany zay ny tena marina. Any ka mahamenatra ny farany raha tsy miverina teto zany marika ravalomanana de tsy niaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna nareo ohatra asasiana fietsaram-bela tsy ho afa manjary ohatrany hoe manala baraka na hoe manompo an'le vahoaka malagasy mihitsy. Zay ara-dalàna ny safidim-bahoaka tokony raha niaro ny safidim-bahoaka indrindra ianareo ny tokony nanohitra ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ary hatrany am-piandohana vao nanomboka nandaka ny tsipadolaka ny tanany Mapara izy ka raha tena safidim-bahoaka marina. Safidim-bahoaka nge tsy tokony naniliany Hery Rajaonarimampianina amin'ny Mapara fa raha vao niaro ny safidim-bahoaka fotsiny ianareo reo de tokony efa nitsipaka ny Hery Rajaonarimampianina hatrany am-piandohana. Ary la dernière chose nataonareo de ny salie tamin'ny HVM io hoe Rive Rakotovao io. Zay ny tokony tsy nataona zay zany ny tokony tsy nataonareo indrindra. Raha vao niaro ny ara-dalàna raha natsapa ianareo fa nanana didy miaro ny ara-dalàna sy ny safidim-bahoaka eto amin'ity Madagasikara ity. Vao nanomboka Hery Rajaonarimampianina nilokaloka tamin'ny lalam-panorenana tamin'ny 2020 ny volana Janoary 4 teo Mahamasina vato masina mihitsiny. Hoe hanaja toy ny anak'Andriamaso an'izay resaka lalam-panorenana izay de fa tokony tikehanareo ka nampitsangana anareo hoe tandremo misy ara-dalàna zany andrematoa président lokalokanao aizy io ara-dalàna io respecter scrupuleusement la constitution zay fotsiny nge ny ara-dalàna de point barre. Fa tsy navita nitsangana ohatrany izao sy volana tiarina fa ianao vao mahatsapa hoe hiaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna.
de inona le safidim-bahoaka sy ara-dalàna rovanao zay le baraingo tiatsika napetraka atao anatiny fa mampiomeho le izy ary za aloha miala tsiny miala fondro fa za mahita hoe tsy ireo olona ireo mihitsy nandeha aharo an'le fanjakana le fanjakana mihitsiny zany tsy manitsy tena zany le fanjakana ary rehefa tsy manitsy tena le fanjakana de azagaga raha mbola ohatran'io eo ary tsy ho tafavoaka na mbola rovina na rovino fanjakana io iodiko vy iodiko vato fa le izy il y a pas 36 000 solutions raha ihany ny solution na ianao zany satria moa zany ohatrany hoe tsika zany efa demokratika efa républicaine efa mivoatra ao anatin'ny fanjakana tan-dalàna tsy misy fanonganam-panjakana ny tenatena ntsony fa mandra-piandrony 2018 ahoana ny atafitany ty fitondram-panjakana ity ny 2018 raha tsy miverina ny amin'ny fianakaviana politika zay ihany la seule et unique solution ho an'ity fitondrana ity fa zao le nitenenitsika ao malo hoe ny mpitondra fanjakana ho tsy tonga saina amin'izany raha tsy efa tara loatra fa na zay na on redistribue les cartes araky nefa ny teniko omaly tsy hitako akoatran'izay fa miala tsiny fa tsy vahaolana mihitsy ary tsy hitondra makaiza ary tsy manova ninina amin'ny débat eto amin'ny firenena mihitsy ny fahitanandreo vondron'olona mitsangana ireo miala tsiny tsy possible mihitsy ary mipirofony zany tsy ireo ange na ny adevitra ny anaty gazety isan-karazany azy de mbola fiverenan'ny Marc-Ravalomanana manana daholo ihany ny débat na tsara io na ratsy ho an'ny Marc-Ravalomanana fa mbola ny fiverenan'ny Marc-Ravalomanana manana ihany aloha ny débat fa izy tsy mahita tsika gazety l'Express de Madagascar moa zany tsy maintsy manao an'izay de izy mba manao la une ery amin'ny sisitsisiny ery le resaka Marc-Ravalomanana le resaka fivondronany ty hoe MSA ty zay zany le tiantsika teneniny de niaro ny ara-dalàna de mba ampite ametraka fanontaniana ako raha tena naresy lahatra ny olona ary raha tena na hoe tena manaitra ny olona tokoa zany hoe nisy crédibilité anareo ny ara-dalàna sy ny safidim-bahoaka tsotran'izao tsy misy mahalala ke tsisy mahalala le izy ary ny tena pire de izao le safidim-bahoaka nge miala tsiny tsy hoe Hery Rajaonarimampiana na safidim-bahoaka fa Hery Rajaonarimampiana hitondra vahaolana ho an'le fiainam-bahoaka fa tsy nahitantsika resaky ireo olona ireo hoe ahoana ny délestage misy amin'izao fotoana izao safidim-bahoaka narovany fa nga ny vahoaka ny safidy hoe mety aminay ny délestage nga ny vahoaka ny safidy hoe aza atao maimaimpona indray ny fidirana any an-tsekoly nga ny vahoaka ny safidy hoe tirano sy jiro tapaka lavy ty nga ny vahoaka ny safidy hoe insécurité zanak'olona raha tapaka fotsiny lohany ery ananiny ery tsy misy mataitry tsy manaitra an'ireo olona ireo fa rehefa fanjakana ny voatotoina de safidim-bahoaka sezany mamaika any zareo aloha donc zany tsy le olan'ny firenena mihitsy ny problème any zareo tsy le olan'ny firenena mihitsy ny problème any zareo fa le seza hoe atao ahoana re ty seza ty mampalahelo mihitsy ny fieritreretana azy ahoana ry zany ny fomba mety azahoana toerana aingakaingany andrasy tokoa aloha hiditra amin'itony tremplin anankiray tony fa sao de isy ihany nyreo manimanko taraiky eto tsika zay ireo olona ireo za aloha zany mba miarahaba ny solom-bavam-bahoaka sy tendrandrena solony aiky hoe miala tao anatin'ny HVM ary raha ny fanazavana nataony de hoe raha ohatra ao anatin'ny HVM hony izy de mety hanimba ny carrière politikany ka de nanapa-kevitra hony izy hiala tao anatin'izay zany satria ohatra mivoailikilika raha teo izy de aloha ny miverina any amin'ny source hony miverina any amin'ny loharanony hony dia manao solom-bavam-bahoaka mahaleo tena ohatra ny ome ihany ny teny hatrany am-piandoana igny ianao tokony nafantatra fa manimba ny carrière politique anao le HVM fa diso kajy bon mieux vaut tard que jamais ozy ny fitenenany mampalahelo le toedraraha tena mampalahelo fa zany midika hoe tena mbola tsy ao mihitsy le tika politika tsisy le fomba fanaovana politika mba manara-penitra ohatrany hita amin'ny firenena mivoatra rehetra fa tena mbola hita le maha république bananière atsika de zay tsy misy mahagaga atsika zany